Ny Antoko Taniko Madagasikara zany araka ny tanjona izay fanomen'ny filoha-pitarika Ravalomanana dia manohana ny Dr Robinson ka amin'izany fanohanana ny Dr Robinson zany dia tsy mipetraka ao anatin'ny district Nambohidratrimo izay taritika ihany aho fa miezaka ihany koa hampandany azy amin'ny fomba rehetra arak'izay azo atao satria fantatra fa izay ny zavatra tena ilaina amin'ny fanohanana ka izay dia nandeha taty amin'ny district Anakazibe taty amin'ny commune Mahavelo izay mitondra olona nanodidina teo amin'ny 5 olona teo zay aty amin'ny district Nambohidratrimo mba hampandresy an'i Dr Robinson ny zavatra natao ao anatin'izany dia tamin'ny alalan'ny fifanomezan-tanana tamin'ny alalan'ny fifanomezana fanampiana eo amin'ny resaka hoe lamba zavatra madinidinika ho an'ny olona taty amin'ny commune Mahavelo manarak'izany ihany koa dia miezaka izay amin'ny fifanomezan-tanana eo amin'ny resaka tomobile maro isan-karazany satria tsapanay fa ny fifanomezan-tanana no tena zava-dehibe amin'ny fampandaniana ny Dr Robinson. Nisy asa sosialy no tanterahana taty amin'ny commune Mahavelo iza daholo nanatanteraka an'izay. Zay mihitsy nisy ny asa sosialy nataonay taty amin'ny commune Mahavelo nanatanteraka izany dia anisan'izany ny Taniko Madagasikara sy ny Vondrom-bavaka na ny VMR dia ny Vondrom-bavaka miara-miasa amin'ny Neny Ravalomanana izay zany nataonay taty asa sosialy izay ngezahanay natao mihitsy satria fantatra izy tsampanay fa tena efa reraka sy vizany malagasy ka izay mba araky ny tratranay no atanao ka natratra teo amin'ny olona teo amin'ny 200 latsaka kely teo no zaranay an'izay zavatra izay.